Salamo fa 7 amby zato ka ny 9 tapany voalohany dia misy izao teny izao voasoratra amin'ny soratra masina. Anaran'i Jesosy. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Izany ry havana no Andriamanitra izay tompoitsika, itokitsika, iankofantsika, atsandratsika sy deraitsika isan'andro. Tsara sady mpanao ny tsara. Hitantsika mianakavy nandritra ny fiainantsika nandritra ny anemana izany fahatsarana izany. Hitantsika mianakavy teo amin'ny fiarovana antsika nandritra ny anemana izany fahatsarana izany. Ary hitantsika mianakavy teo amin'ny fitsinginana sy fanomezana izay ilaitsika teo amin'ny fiainantsika nandritra ny anemana izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Tsara tokoa izy ary tsy manaovatsy ny tsara. Na iza ino, na iza tsy ino, tsara Andriamanitra tsy manafaona ny hatsarany ny zavatra mitrangy eto amin'izao tontolo izao ity. Noho izany dia raina mandrakariva ny anarany noho izany fahatsarana izany. Ary ianao izay manaraka n'ity fotoana ity androany dia tena ara-baina amin'ny fomba manokana satria nahatsapa izany fahatsarana izany mahatota vavory miaraka amintsika mianakavy hiteran'Andriamanitra amin'ity fandarana ity. Ka dia arabaina tompoko ny tsirairay avy, arabaina ny ray aman-dreny, arabaina ny tanora, ny ankizy, arabaina ianareo rehetra na aiza na aiza toerana misy ianareo miaraka indray miray fo miray saina miteran'Andriamanitra ato anatin'ity fandarana izay arahantsika mianakavy ity. Amin'ity androany ity ary dia iova kely ny fandarana zao mantsy ilay Andriamanitra izay tompontsika sy teraitsika dia tena mendrika izany tokoa. Ary tsy amin'ny alalan'ny hira ihany no ahafahana midera azy, fa na ny vavaka, na ny famakiana ny teniny, na ny fiainantsika manontolo mihitsy dia tokony ho fideran'Andriamanitra. Na miakanjo azika, na milalao azika, na mianatra sika dia tokony misy fideran'Andriamanitra ao anatin'izany. Tokony ho taratry ny olona ny fideratsika n'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ka amin'ity androany ity dia novaina kely tsy hira no alefao anareo androany hideran'Andriamanitra fa zavatra anankiroa. Ny voalohany dia tononkalo fideran'Andriamanitra. Tononkalo ohatran'ny hira ihany fa amin'ny teny fotsiny no ilazana kanefa fanendraindrana ny voninahitran'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia feon-java-maneno, mpitendry zava-maneno no haneho fideran'Andriamanitra. Ka ny manao ny tononkalo dia Andriamanitra ray aman-dreny mibaiko tsara zaka. Zay no manao ny tononkalo. Ary ireo mpitialo ny zava-maneno koa zany eo mpitendry zava-maneno dia ankizy kely. Hitantsika fa mahafinaritra mihitsy. Teny zaza dia efa maneho ny talentany amin'ny fideran'Andriamanitra. Ankizy kely mpitendry zava-maneno vao amin'ny fiangonantsika ao Tanjonandriana miaraka amintsika amin'ity takarivo ity hideran'Andriamanitra ary hanome voninahitran'Andriamanitra. Ka na tsy hira aza izay efa mety nietrentsika sy nandrasantsika no entsika androany dia ho hitanareo kosa fa azo voninahitran'Andriamanitra ho voadera amin'ny fomba manokan'Andriamanitra miaraka amin'ireo olona zay nasaina ireo. Makatoerana azy ary homany ny fotsiny saina hanome voninahitra sy hiderin'Andriamanitra amin'ny alalany tononkalo sy ny feon-java-maneno. Dahoary.